Rendrika vao nahazo amalina. Vehivavy nalahelo no itera fotsibe sady tsy mba nijeren'ny havany akory no ny fahantrany. Ary indray mandeha dia tsy nitendry ihany izy sy ny zanandro vavy hatramin'ny farana ka saika lampanan'ny mosary mihitsy. Indray andro raha ilay vory-tsara iny ny tsena dia mba nakeny izy angataka ka noho ny vao tonga teo amoron-tsena izy dia nahita vakom-bola kely ka namidy ny hanina aloha dia tonga tamana izy ka nakany nitady vola matetika. Nefa indray mandeha dia sondriana loatra izy ka tratra alina teo. Tamin'izay dia nisy jiolahy 80 lahy samy mitondra lefina sy antsy avokoa nandalo tao ka nilaza taminy fa raha tsy mety manaraka azy izy dia ho vonoiny. Mamy moa miaina ka aniery nanaraka ireo jiolahy ireo izy. Dia nidina nakany anaty ala izy telo mianaka ka fa nokasainy amidy ho andevo. Nefa raha fotsy be aloha dia natao mpanompa azy rehetra ary ny zanany roavavy nalainy vady. Noho ny afaka 3 volana dia lasa hangalatra ireo jiolahy ireo ka azy voasambotry ny olona tany ka novonoiny faty avokoa. Dia tonga mpanify vevi-tampoka foana teo izy telo mianaka noho ny habetsahan'ny fananan'olona voahangon'ireo jiolahy ireo. Nefa tsy nanao soampo raha fotsy be fa lasa nilaza tany amin'ny mpanjaka na dia lavitra aza ny lalan-kale. Faly loatra ny vahoaka nahita ny fahamarinana. Nahazo sitraka tamin'ny mpanjaka koa izy telo mianaka ka niroborobo fatratra.